iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sambatra, araka ny voasoratra hoe fanonony aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry vonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na rehefa napahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na eny na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany teny fikasana izany no ry havana no tianay ho zaraina any amin'ny toerana sy ny tokantrano misy anao tsirairay avy any amin'ity sabata ity. Tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ninonino izany? Hiaraka eto mandritra ny minitra vitsy isika, hiaraka anao izao fanompoam-pivavahana izao, manasa anao sy ny ankonanao ary izahay mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Manasantsika handray ny baibolisika indray amin'izao fotoana izao ka hamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko faha-efatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Jaona toko faha-efatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce sabbat que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci également de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais te demander d'être parmi nous, de nous envoyer ton Saint-Esprit, que tu puisses écouter nos louanges, nos adorations, que tu puisses, Seigneur, rester avec nous tout au long de ce sabbat, et que ce sabbat soit un sabbat merveilleux et un sabbat que nous retiendrons toujours. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen.
Eny ary tonga amin'ny fanompivavahana miavaka indray sika dia ny fanolorana ny ampafolony sy ny fanatitra izany. Ary araka ny efa nazavainantsika tamin'ny heriny dia nisy fomba iray izay naseho antsika ahafahantsika manatanteraka an'izany toy ny efa nahazatra antsika taloha. Ka andeha antsika hiroso amin'izany indray amin'izao fotoana izao. Alaivo indray ilay baoritra kely namboarintsika tamin'ny sabata heriny dia andaontsika hiaraka hanolotra indray ny ampafolony sy ny fanatitra ao an'Andriamanitra. Andao ary. Bonjour les enfants, j'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez pu finir tous vos devoirs et même si vous avez dû faire les devoirs durant cette semaine, j'espère que vous êtes quand même occupés avec des activités ou vous êtes quand même occupés avec vos parents. Comme vous le savez tous, maintenant c'est les vacances et j'espère que vous allez tous profiter de ces vacances pour faire quelque chose, jouer entre frères et sœurs ou bien faire des coloriages, trouver des activités sportives. J'espère que vous allez avoir plein de créativité et d'imagination. Alors maintenant, je vous invite à être tous attentifs à cette histoire des enfants qui est le pot d'huile. Élisée, oh Élisée, mon mari t'a bien aidé, mais maintenant il est mort. Je suis livré à mon sort et je dois beaucoup d'argent à un gars plutôt méchant. Il m'a dit « Faudra payer, je ne vais pas l'oublier, et si tu n'as pas l'argent, je te prendrai tes enfants. » Quelle horreur, mais quelle horreur! Cette femme a vraiment très peur. Élisée comprend très bien. Dieu peut aider, c'est certain. Il réfléchit un instant. Ah, écoute-moi ce plan. La femme repart de ce pas. Dieu ne l'abandonne pas. Et elle parle à ses enfants, deux garçons qu'elle aime tant. Voici le plan du prophète. Après, on fera la fête. Allez chez tous les voisins, en partant dites merci bien. Empruntez-leur tous leurs pots, petits et grands, fins et gros, amenez-les tous chez moi et retournez plusieurs fois. Les enfants sont en chemin, ils n'oublient aucun voisin. Maman, maman, c'est fini! Tous les pots sont bien ici. Fermez la porte et venez, vous m'avez très bien aidé. La femme cherche son parfum. C'est une huile, son plus grand bien, et elle commence à verser comme lui a dit Élisée. Un pot, deux pots, les suivants, impossible, mais pourtant l'huile précieuse coule à flot, remplit un à un les pots.
Oui, seul Dieu peut faire cela. Les enfants n'en reviennent pas. Le dernier pot est rempli et l'huile s'arrête. C'est fini. Ils vont pouvoir vendre tout, récolter beaucoup de sous, payer le méchant monsieur et tout ira pour le mieux. Cette histoire est incroyable. Dieu seul en était capable. J'ai bien fait de demander un peu d'aide à Élisée, car Dieu a la solution. Je peux garder mes garçons. As-tu parfois des problèmes et peur pour ceux que tu aimes? Dis-le à Dieu, n'hésite pas, je sais qu'il ne t'oublie pas. Faliana ho ahy indray ny mitondra izao fampaherezana izao atsika amin'ity sabata ity. Faly ny tenako satria hiaraka amintsika indray ary miarahaba ireo rehetra izay manaraka izao fampaherezana izay fampizaranay aminareo isaky ny sabotsy izao. Faly miarahaba ny ireo izay any Madagasikara rehetra izay manaraka izao ronan-tsary izao. Faly miarahaba ny ao amin'ny distrika Nambohijafy izay misy anay sy ny distrika Soamanandrano, ireo izay manaraka rehetra dia tolorana ny arahaba mba hampiraritsoa avokoa isika rehetra. Faly ihany koa miarahaba ny fiangonana Emasetel izay misy anay amin'izao sy isika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao eto a Frantsa. Faly izahay satria hitondra teny fampaherezana indray ho antsika amin'ity sabata ity, ary fampaherezana izay hanovozantsika hery sy hanovozantsika teny mamy avy amin'Andriamanitra. Mialohan'izany dia ndeha hivavaka fohy isika. Tompo malalo, amin'ity sabata ity dia manana hafatra hoentina hampaherezana anay ianao, koa mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Isika rehetra dia manana fomba fijery hoe ahoana no entina hiatrika izao aretina mandringana izay iainantsika izao. Dia ao no miresaka hoe raha oviana izy ity vao hifarana. Ary rehefa miresaka an'izay hoe raha oviana izy no hifarana izay dia ny zavatra ao anatintsika dia hoe te ho maivamaivana, te ho afabizana, te ho afa-pahasairanana, ary ho an'ireo marary dia te ho sitrana. Misy zavatra izay ohatrany hoe mahafaka fahavizanana ao anatin'izany rehefa mihaino mozika isika dia ohatrany mahazo aina rehefa mihaino mozika somary malefadefaka, ary misy hery manokana azontsika ao anatin'izy ireny. Ao anatin'izany koa rehefa miala sasatra isika dia mahazo ohatrany hoe mahazo aina satria afaka miaina eny amin'ny zavaboary, afaka makaina tsara, afaka eny amin'ny moron-dranomasina eny dia mahazo aina isika. Ary izay fahazahoana izay dia hita amina sokajin'olona rehetra. Jerentsika nge ny ankizy rehefa arakaraka ny lalaovany no vao maika mampahazo aina azy, miazakazaka, mitsambikimbikina, manao zay zavatra tiany atao ka lasa mahazo aina izy. Rehefa jerentsika koa ny vehivavy rehefa anontaniantsika izy inona zao mba mampahazoazo aina mantsy andreny vehivavy reny dia zavatra ambarany dia hoe manao shopping. Dia faly ny vehivavy rehefa manao shopping, dia rehefa jerena amin'izay ny armoirany dia lazainy fa tsisy akanjo mihitsy ao, nefa izy dia mividy foana ary izay no mahafinaritra an'ireny vehivavy ireny. Mampahazo aina. Mampahazo aina koa ny mifankahita amin'ny fiarahamonina, mifankahita amin'ny havana, amin'ny sakaiza, indrindra fa amin'ireny namantsika izay tsy hitantsika efa ela ireny, dia mampahazo aina falytsika. Ohatrany hoe misy fifaliana
any anatytsika any mifankahita am'ireny avatsika zay ela tsy hitatsika ireny. Ao anatin'izay ihany koa dia raha manontanytsika zao ohatra ny hoe eo amin'ny resaka fanatanjahantena, raha manontanytsika an'ireny piti baolina kitra ireny, dia raha ohatra ka amin'ny tapabolana no misy ireny matitra ireny dia fa tsy andriny izay hatongavany matitra io. Ohatra hoe misy matitra zao ionan'ny OM sy ny PSG, tsy andriny zareo mihitsy ny hatongavany izany matitra izany, ary rehefa tonga izay matitra izay dia tena mahazo mihitsy ny mpanohana na ny andaniny na ny ankilany. Eo amin'izay resaka mahazo aina izay ihany no tiako hisarihana ny saitsika, fa rehefa misy ilay sakafo izay ataony neny ao an-dakozia ao, ataony mafilotra tsara, dia maninona ny ankizy sy ny fianakaviana rehetra ao an-trano mahazo aina avokoa, satria na ilay fofomanitra ilay sakafo fotsiny aza dia fa hita fa mampahazo aina ny fianakaviana manontolo. Ny rano koa ry havana, ny rano dia tena anisany hoe mampahazo aina ary mahafaka etaeta sy ohatrany hoe mahamaivamaivana rehefa misotro an'izany rano izany. Miresaka rano ihany isika any aminay any Ambojafy Itosy dia misy loharano kely zay eo tokotaninay eo, ary ity loharano ity dia miboiboika, misy foana isan'andro, misy foana ary tsy mety ritra. Fa ny mahagaga dia zao, ity loharano ity dia rehefa avy misotro anazy ianao dia ny ampitson'iny ianao dia mangetaeta. Mbola zany hoe ny tiako resahana zany dia zao hoe mbola mangetaeta ihany ianao na misotro androany rapitso, afaka pitso isan'andro, dia mbola mila an'izay rano izay foana ihany ianao. Androany dia tiako ny sarika misaitsika ho an'izay hoe loharano izay. Loharano, fa inona moa no atao hoe loharano? Ny atao hoe loharano dia zao, loharano tsy mety ritra, miboiboika, manafaka etaeta, mamelomelonaina, mahafabizana, izany atao hoe loharano. Ary rehefa tena hidirantsika lalina ihany koa ny atao hoe loharano dia misy fiteny zay hoe miverina andoharano. Tadidiko mihitsy fa isaka miverina any Madagasikara aho any amin'ilay loharano zay nahitako masoandro dia zao ohatrany matanjaka zany, na ny toe-tsaina hoentina miatrika rehefa miverina avany, na ny tanjaka izay hoentinao avany rehefa anao ny asa anao indray ianao rehefa tonga aty Frantsa zany, dia misy hery hafa mihitsy hoentinao miatrika ny fiainanao. Zay zany le hoe miverina any andoharano. Ka inona ara zany ity loharano izay miboiboika? Inona ara zany ity loharano izay tsy mety ritra? Inona ara zany ity loharano izay manafaka etaeta, mamelomelonaina, miverina amin'ny andohana, izay tiako hisarihana ny saitsika androany ity. Ary iza ilay tena loharano? Iza ilay loharano izay tsy mety ritra sy miboiboika? Dia zao manasa anao hijery ny tenin'ny soratra masina, maky izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4 ary ny andininy 17 sy ny 14. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Jerentsika nge zany teny izay lazain'i Jesosy izany hoe na iza misotro ny rano izay hitantsika eny rehetrarehetra eny
dia mbola angetaeta ihany izy. Fa rehefa kosa misotro ny rano izay omeny Jesosy isika dia ahoana? Tsy angetaeta intsony mandrakizay. Fa ny rano izay omeny Jesosy atsika dia ho loha rano miboiboky ao anatiny ary ho fiainana mandrakizay. Eto dia mitondra teny izay fanantenana Jesosy ho atsika. Mitondra teny fampaherezana ary mitondra atsika ao amin'ilay loharano izay lazaiko teo hoe ilay miverina ny andoharano. Ka inona izay miverina ny andoharano izay? Izay miverina ao andoharano izay ry havana dia ny Baiboly. Ilay rano dia omeny Jesosy atsika dia ny Baiboly. Ny tenin'ny soratra masina izay rano izay. Ary izay rano izay dia izao ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny hiverina ao andoharano. Hiverina amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ahoana ozy izy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 7:100 ary ny 5:5. Izao ny voalaza. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zany hoe naiza lehanao dia ny tenin'Andriamanitra ry havana dia fanilo ny tongotritsika sy fanazavana ny lalantsika. Zany hoe mitarika atsika ho eo amin'Andriamanitra. Mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany satria loharano miboiboka hozy izy. Loharano izay tsy mety ritra. Satria avadibadikitsika foana ny tenin'ny soratra masina na any amin'ny testameta taloha izany na aty amin'ny testameta vaovao, fa dia misy teny fampaherezana ho antsika isan'andro. Ny afatra voalohany dia izao hoe sotroy izany rano izany. Fa tsy angetaeta intsony ianao. Sotroy izany rano izany fa hitondra soa anao. Sotroy izany rano izany fa azo hery ianao satria rehefa araka ny resahako teo rehefa mody any Madagasikara ka miverina aty andafy dia lasa mahazo hery. Ary mino fa ianao koa toraka izany. Ka izao sotroy ny tenin'ny soratra masina fa azo hery ianao. Vakio izany tenin'Andriamanitra izany fa handray hery ny amin'izany ianao. Ny faharoa dia izao. Ity soratra masina ity rehefa vakiana dia izao. Tsy vita ny vakiana fotsiny fa mila ihany koa ny fahatokisana azy. Raha ohatra izy ka miteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia tokony hatokisantsika izany fa mitarika atsika ho any amin'izay lalana sy fahamarinana ary fiainana izay Andriamanitra. Ahoana ozy izy ao amin'ny Timoty 1:9-12. Timoty 1:9 ary ny 2:12. Izao ny teneniny. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao, koa sy nanaovana ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Ay ve zany rehefa matoky an'Andriamanitra isika dia izao mila miady. Mila miady isika satria Satana dia eo akaikitsika mandrakariva. Manadala an'saintsika eo izy. Mitarika atsika izy mba hiala amin'ny hevitra izay ao an-tsaintsika ao. Ary araka ny voalazan'ny lesony sekoly sabata izay resahantsika nandritry ny herinandro iny dia izao ny fandinihana ny tenin'ny soratra masina dia indraindray misy zavatra tiatsika izay avadika le fomba filazany le hevitry le tenin'ny soratra masina dia raisitsika amin'ny hevitritsika manokana le izy nefa tsy izay le tenin'Andriamanitra tao. Miasa mafy Satana. Koa dia izao zany ry havana, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao. Koa sy ny nanaovana ilay fanekena tsara
teo maso ny vavolombelona maro. Ny fahatelo dia izao, amin'ity resaka miverina amin'ny loharano ity, Andriamanitra dia mitaky ny fideratsika azy. Ny fideratsika an'Andriamanitra izany dia tena takiany isan'andro isan'andro, ary izay ny antony hiarahantsika mivavaka rehefa amin'ny fotoana izay natokana ao amin'izany, dia ny fideranan'Andriamanitra. Ahoana hozy izy eo amin'ny Salamo, Salamo 119:1 ka hatramin'ny 4. Aleloia! Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eny amin'ny habakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araky ny habe ny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsona maneno. Midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy ideran Jehovah. Aleluia. Inoko fa ny fiverenana amin'izay any amin'ny loharano izay no tena zava-dehibe ho antsika ankehitriny. Raha toa ka variana isika ny amin'ny fiainana, dia tsy hiverina isika hoe aloha tena efa reraka mihitsy vao hiverina hakan'izay loharano izay any amin'Andriamanitra izay, dia ny tenin'Andriamanitra na i Jesosy Kristy izany. Fa fotoanana izao izay hiverenantsika any an-doharano. Ry havana, amin'ity sabata ity dia hiresaka aminao Andriamanitra. Dia hitalao aminao indray Andriamanitra ny hiverenanao any an-doharano. Efa fantatritsika fa Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Efa ela no nandrenesantsika fa Andriamanitra no tompony zavatra rehetra, ary Andriamanitra no mamily ny fiainan'izao tontolo izao. Andriamanitra no mitondra antsika any amin'ilay fiainana mandrakizay izay karakaraina. Ka izao ny fahazahoana hery indrindra amin'izao fotoana izao dia fiverenana any an-doharano. Fiverenana any amin'ilay fandiniana ny tenin'ny soratra masina. Fiverenana any amin'ny fandraisana an' Jesosy Kristy izay loharano velona, izay nandresy ny fahafatesana, izay maty ho ahy sy ho anao. Ary androany dia milaza izy sotroy ny rano. Aza misalasala tsony fa ireo izay misotro ny rano dia ahoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra? Ireo izay misotro ny rano dia tsy angetaeta intsony. Vita hatreo ny etaeta. Ary ny zavatra tena mahafinaritra dia izao hoe rehefa misotro rano isika dia tena afaka etaeta. Raha mbola eto tany dia tsy afaka ny etaeta. Fa izao rehefa tena mandray an' Jesosy sika sy mamaky ny teniny izany, dia ny zavatra izy dia izao hoe tsy angetaeta intsony itsika. Tsy angetaeta intsony. Fa tena mahazo aina tanteraka. Tena miaina amin'izany hoe fiainana mandrakizay. Ary zava-dehibe, dia tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Androany dia hiteny aminao hoe raha izao dia andray fanapa-kevitra hoe Jesosy ilay loharano. Ianao ilay loharanoko ry Jesosy. Ary tiako ihany koa raha ianao haino izao fampaherezana izao, ilaza ao am-ponao hoe Jesosy io. Ianao ilay fotom-pivelomako, ary ianao ilay fanantenako mandrakizay izay hitondra ahy any amin'izay hoe tsy angetaeta intsony izay aho. Ny firariako anao dia
ilay firariana izay tsy angetaeta intsony amin'ny fiainana. Ho lavitry ny olana maro samihafa ary ho lavitry ny etsaketraka izay ataony Satana. Ny vavaka manokana izay hoentiko aminao dia izao hoe mahereza eo amin'ny fiainana ary misafidia ny ho hiaraka amin'i Jesosy izay tsy angetaeta intsony na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona rehefa manana amin'i Jesosy. Misaotra anao nanaraka ity fampaherezana izay natao androany ity. Amen. Jesosy ity anay eo, misaotra anao amin'ny fomba manokana izahay. Noho ny netezanao isolo vaika ny ankalana ary oloa rano izay andovozanay hery isan'andro isan'andro. Ankehitriny Tompo dia indreto izahay vonona ny anovo rano amin'izany loha ranonao izany. Arovy amin'ny etraketraky Satana izay Tompo izay manova ny fomba fijerinay ihany koa isan'andro isan'andro. Ny tsy hanovozanay rano eo amin'izany loha ranonao izany. Ankehitriny Tompo dia tazomy izany faniriana ao am-ponay tsirairay avy izany dia ny anovo eo amin'izany loha ranonao izany. Meo anay ny hery sy ny tanjaka ary ny faniriana isan'andro, ny hamaky ny teninao izay miverina ny andoha rano. Tompo malalo, meteza ianao ho akaikinay mandrakariva. Amin'ity sabata ity koa dia mivavaka izahay ho an'ireo fianakavianay naiza misy azy ireny, ianao no omba sy tany izy ireny. Ho an'ireo izay marary, Tompo sy trano izy ireny. Ho an'ireo sahirana ara-pivelomana, Ray malalo, ianao no efa niteny anay fa manana drafitra manokana ho azy ireny. Koa meteza ianao Tompo hijery ireny olona izay sahirana ireny. Ho an'ireo izay mikorontana ny tokantranony, Tompo malalo, jereo amin'ny fomba manokana ny tokantranony izany olona izany. Ho an'ireo izay milanao amin'ny fomba manokana amin'ity sabata ity, Tompo, mivavaka izay ny talao aminao, raiso ireny olona ireny. Ny fotoana izay niarahanay teto dia nakinay taminao, koa raha andia herinandro vaovao izahay dia mangataka aminao no hiarovanao anay indray amin'izany herinandro vaovao izay anaovanay ny asa mandraranay izany. Ao ireo izay mbola ao anatin'ny fihoboana, Tompo, ianao koa no angatahanay mba hiaro an'izy ireny amin'ny fomba manokana. Izany vavaka izany Tompo no asandatra eo aminao miaraka amin'ny famelana ny elokay tsirairay avy.
Ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy tsodrano izay omeny atsika amin'ity sabata ity. Izany dia hita ao amin'ny Efesianina 4:9-4 ka hatramin'ny 17. Izay no ifambizarako amintsika amin'ity sabata ity. Raisoary izany tsodrano izany. Mifarary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafindrariny ho fiarovatratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zanatsipika marehitra rehefa izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mandehana amin'ny fiatanana. Amen.